Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Adventista iraisam pirenena, miaraka amin'ny feo fanantenana. Tsy mafy be ny lela ary tsy misy taolana, saingy mety handratra mafy lavitra ny fon'ny olona iray ny teny avoakany. Isika matetika mieritreritra fa ny mandratra sy ny mamono dia herisetra mivantana ihany, saingy tadidio fa ny teny alokan'ny vavantsika dia mety hakarary lavitra, eny mety hamono azy izany. Mety hamono ny basy, mety hamono ny sabatra, fa mety hamono toy ireny ihany koa ny teny. Okarytsika manomboka androany mba hihevitra ireo teny alokan'ny vavantsika mialohan'ny ilazany izany. Avadio impito aloha ny lela hoy ny taolo mialohan'ny tenenana, fa izay lasa dia tsy azo averina intsony. Tsarovy fa loharanonaina ny vavan'ny marina, fa loza no mandrakotra ny vavan'ny ratsy fanahy. Ny endry mirakitra fahalalana, fa ny vavan'ny adala eo akaiky ny fandringanana. Ny molotry ny marina mahalala izay ankasitrahana, fa ny vavan'ny ratsy fanahy dia feno fitaka, hoy ny ohabolana 10, 140, 740 ary ny 230. Mbola manamafy izany izay voalaza ao amin'ny ohabolana 7:12 manao hoe: ny vokatry ny vavan'ny olona no azahoany soa, fa ny ampidi-doza no mahafaly ny mpivadika. Ny teny malemy dia azonaina, fa ny vavan'ny ratsy mandratra ny fanahy. Ohabolana 15:14. Teny mitondra fifaliana, misy koa teny mampahory samy teny nefa tsy mitovy ery. Ny endry misain'izay lazaina miadala, tsy madio fiteny tsy manaja, manaraby manaratsy. Fidio izay teny ambaharasaino, sy evero tsara fany vavaratsy de adidy, ny teny sosakafo mamelombelonay. Darika ny ambasadora. Vavaratsy mandratrany ao anaty mankarary, ny fo mampitomany maningotraina, manimba fihavanana. Teny mami aokao ambara, teny soa maharavoravô no lazaina, fa tsy teny mankarary. Aina tony loharano mamy, sady mampahery mampy, toniny fotsy hitraotra, ny teny milaza manambara fitia
mampahery mampy tony ny fotsy hitraotrao ny teny milaza manambara ny onjam-peon'ny feo fanantenana dia faly manolotra famelabelarana rahatsoratra masina ho anao mandritry ny 7 andro miaraka amin'ny namana Kaleba Ndretsikivy. Hafatry ny andro farany avy amin'i Jesosy. Hafatry ny andro farany avy amin'i Jesosy. Ampifaliana no ionana aminao ato anatin'ny fandalinana amin'ny tontolo ireo afatry ny andro farany avy amin'i Jesosy. Miraharinao andray fitahina eo ampanarahana ny fandarana ny namanao Kaleba Ndretsikivy. Inona fa aliana ny fianarana an'io. Ianarantsika ireo hetsika ara-pivavahana 7 lehibe teo amin'ny tantaran'ny tany. Andelo isika hivavaka. Rainay masina sy tsara indrindra ny an-danitro, misaotranao izay fa mbola omenao fotoana andinihana ny afa-pamonjena avy aminao. Mety izy ianao hampianatra anay amin'ny alalan'ny fanahinao ary mihoery izahay hankatony teninao izay fahamarinana. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Nisy hetsika ara-pivavahana 7 lehibe teto amin'ny tantaran'ity izao tontolo izao misy antsika ity. Andriamanitra avokoa no nametraka azy ireny. Nataon'ny tompo mazava tsara atao ireny ny diran'ny fahotana teto amin'izao tontolo izao fa hanangana fiangonana izy. Ary ilay fiangonana dia hifanandrina mivantana amin'ny Satana sy ny asany. Noho izany dia nanangana fiangonana hatrany Andriamanitra nandritra ny taona ny fandimby. Fiangonana manokana amita ny asany. Rehefa avy nanao Adama sy Eva dia niresaka tamin'ny Satana teo anatrehan'izy ireo Andriamanitra nanao hoe Genesis 3:10 dia ampifandrafesiko ianao sy ny vehivavy ary ny taranako sy ny taranany, izy anorotoro ny lohanao ary ianao kosa anorotoro ny ombelahy tongony. Novonoiny Kristy saingy nitsangana indray izy. Izay ilay hoe torotoro ombelahy tongotra. Rehefa ho potika Satana amin'ny farany dia tsy hitsangana intsony, araka izany dia ho torotoro tanteraka Satana amin'ny farany. Nataon'Andriamanitra nazava tsara tamin'ny Adama sy Eva fa hifandrafy hatrany ny fiangonana sy ny devoly ary handresan'ny Satana Andriamanitra. Nilaza ihany koa Andriamanitra fa misy lalana izay ahafahany Adama sy Eva ary ny taranany miala amin'izany. Hitantsika eo amin'ny toko 4 amin'ny Genesis fa nametraka rafitra ara-pivavahana ho an'ny Adama sy Eva sy ny taranany avy hatrany Andriamanitra. Nomena azy ireo ny fanatitra tao sorona izay maneho ny fahafatesan'i Jesosy teo Kazofijaliana. Tamin'ny alalan'ny fanaovana ireny sorona ireny no nahafantaran'izy ireo fa hisy mpamonjy izay ho faty ho azy ireo ho an'ny fahotany. Ny fiangonana voalohany izany dia ny fiangonan'i Adama, izay nisy tamin'ny taona 400 talohan'i Kristy ary naorin'Andriamanitra tao an-jaridainan'i Edena tamin'ny famoronana. Fiangonana nadio izy io. Hitantsika fa i Adama sy ny taranany dia nivavaka tao amin'ny ilany atsinanany ny vavahadin'ny Sa. Nametraka anjely teo Andriamanitra miaraka amin'ilay lafin'ny sabatra ary fantatr'izy ireo fa teo amin'izany toerana izany no voninahitran'Andriamanitra sy ny fanatrehany. Noho izany dia tonga ny deran'Andriamanitra teo amin'ny toeran'io izy ireo. Tsy ela akory dia hitany Adama sy Eva ny vokatry ny fahotany satria fahafatesana ny tambon'ny ota. Hitan'izy ireo ny ravina nintsana, ny tsilo, ny ady-dratsy isan-karazany. Hitan'izy ireo ny voninkazo nalazo ary ireo porofo rehetra naneho ny fahafatesana sy ny fahotana nanodidina azy ireo. Tsy ela akory taoriana nananganana ny fiangonan'i Adama dia indro fa nanomboka nanimba ny soatoavina tao anatiny ny famotahana. Nisy vonoolona mihitsy tao amin'ilay fianakavian'i Adama, novononin-kaina rahalahy ny Abela. Nanomboka nianihitra ara-panahy ny fiangonan'i Adama, mandra-pahafeno fahotana azy. Ka rehefa nijery ny tany Andriamanitra dia nahita fa simba amin'ny lafiny rehetra izy. Noho izany dia nanapa-kevitran'Andriamanitra fa tsy maintsy hanomboka hetsika ara-pivavahana vaovao indray mba hiantso ny tena olo-masina hiala tamin'ny fiangonan'i Adama ho amin'ny fiangonana vaovao. Tonga eo amin'ny fiangonana faharoa isika dia ny fiangonan'i Noa, izay
izay nijoro tamin'ny taona 813 talohan'i Kristy. Izao no hitantsika eo amin'ny Genesis 9:5-5. Ary hitan'i Jehovah fa be ny faratsian'ny olona tambonin'ny tany, ka izay fisaina rehetra avy amin'ny fony dia ratsy ihany mandritry ny andro. Ary Jehovah nanenina ny no nanaovan'ny olona tambonin'ny tany, ka nalahelo ny fony. Nalahelo ny fon'Andriamanitra vokatry ny faratsiana sy ny fahotana. Izao nolazay ny 7:7. Genesis 9:7-5. Dia hoy Jehovah: ary ingako tsisy ambonin'ny tany ny olona izay noforoniko, hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy sy ny biby mandady na mikisaka mba amin'ny voromanidina, fa nanenina noho ny nanaovako azy, fa Noa kosa nahita fity teo mason'i Jehovah. Tena mpanompon'Andriamanitra marina tokoa i Noa, nankatoy ny lalàn'Andriamanitra izy, na dia teo aza ny faratsiana rehetra nanodidina azy. Noho izany dia nahita fity teo mason'Andriamanitra izy. Izao nolazain'Andriamanitra tamin'ny Noa ao amin'ny Genesis 9:7. Nefa kosa ahoriko ny fanekeko aminao, ary hiditra ao anatin'ny sambo fiara ianao sy ny vadinao amanjanakao, mba mivonantonao vavy miaraka aminao. Hitan'Andriamanitra fa i Noa irery ihany ny mpanompo tena marina sy mpakatao indrindra teo amin'ny olona rehetra. Nanao fifanekena tamin'ny Noa izy, ary nampiasa azy tamin'ny kery mba hitarika ilay hetsika ara-pivavahana lehibe faharoa teto amin'izao tontolo izao. Izao ihany koa no nambaran'Andriamanitra tamin'ny Noa ao amin'ny Genesis 9:7-7. Ary ny zava-manan'aina rehetra dia ny nofo rehetra hitondranao roa avy isan-karazany ho anatin'ny sambo fiara, ho velomina miaraka aminao, ho lahy sy vavy avy izy ireo. Ho ravan'ny safodrano izao tontolo izao, ary tian'Andriamanitra ampitandrina ny vahoaka ny Noa, ilaza fa tsy maintsy miala amin'ny fiangonan'ny Adama, izay efa tena potika izy ireo, ary miverina amin'ny fankatoavana ny didin'Andriamanitra. Tsy salasalana fa niome tamin'ny asa nataon'ny Noa ny olona, ary azo antoka fa nilaza izy ireny fa adala izy, ary izay olona miray amin'ny fiangonany koa dia adala. Azo antoka fa tahaka ny olona amin'izao fotoana izao, dia nisy mambra avy amin'ilay fiangonana efa niorina taloha ihany koa tao anatin'izy ireo, izay nandatsy nety niala tamin'ny fiangonan'ny Adama. Tsy salasalana fa nilaza izy ireo hoe azo antoka fa ny fiangonan'ny Adama ny tena marina, satria Andriamanitra nanorina azy io tany am-boalohany. Tsy tsapan'izy ireo fa nanome fampitandremana farany ho azy Andriamanitra, mialohan'ny nandravana ny tany tamin'ny alalan'ny safodrano. Naniry anangana tanàna lehibe indray ireo taranaka Noa, ary izany no antony nananganan'izy ireo ny tilikambon'ny Babela. Ny tombony fahotan'izy ireo rehefa lasa ivo ny fivavahan-dison'ny jentilisa ny tilikambon'ny Babela. Teo ny andohan'ireo zava-miafy ny fanompo-tsampo tany Babilôna. Tsy faly tamin'izy ireo Andriamanitra, ary nampifangaroa ny tenin'izy ireo mba tsy hifankahazoan'izy ireo resaka. Izany natonga azy ireo niparitaka nanerana ny tany. Tsy sitraka-Andriamanitra ho azy ireo nitambatra tany amin'ny tanàn-dehibe. Noho izany dia nisarahan'izy ireo tamin'ny alalan'ny fanovana ny fitenin'izy ireo, ary izany nandrava ny fiezahan'ny olona anangana ny fivavahana tokana teto amin'izao tontolo izao ho fanoherana an'Andriamanitra. Niaratsy hatrany ny taranaka Noa, mandra-pitadin'i Jehovah lehilahy iray lehibe indray hitarika ny vahoaka ny hiala amin'ny fiangonan'ny Noa. Hitan'i Jehovah fa nanana mpanompo iray nahatoky teto an-tany izy, hitarika hetsika vaovao indray izay tena an'Andriamanitra marina. I Abrahama izany. Nantsoin'Andriamanitra hitarika ilay hetsika ara-pivavahana lehibe fahatelo i Abrahama teto amin'izao tontolo izao izay voahozony ny fahotana. Nitsangana ary ny fiangonan'i Abrahama, dia ilay fiangonana fahatelo tamin'ny taona 790 talohan'i Kristy. Izao no hitantsika amin'ny Genesis 12:1-2. Ary hoy Jehovah tamin'ny Abrahama: mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao, ary ny tranony rainao ankany amin'ny tany izay asehoko anao, dia atonga anao firenena lehibe, sady hitahy anao sy ahalehibe ny anaranao, ary ho fitahiana tokoa ianao. Nasian'Andriamanitra niala tao amin'ilay firenena nonenany Abrahama noho ny ratsy izay nanjaka tao. Noho izany dia izy sy ny taranany indray no nanomboka nihetsika ara-pivavahana fahatelo. Nananjanaka lahy nantsoina hoe Isaka i Abrahama taona maro taty aoriana. Nananjanaka roa lahy koa Isaka, dia Jakoba sy Esau, ary nananjanaka 12 lahy Jakoba. Ary iray tamin'ireo Josefa izay namidy ho andevon'ny Egiptianina. Tsaronao angamba ny nandehana ny rahalahy tany Egipta nandritra ny mosary, ary Josefa no mpanapaka tany Egipta tamin'izay fotoana izay, sy ny fomba nampahafantaran'i Josefa ny tenany tamin'ireo rahalahy izay nivarotra azy ho andevo. Namela ny heliko ny rahalahy Josefa, ary nanafatra ny rainy ho any Egipta. Noho ny farany dia niorina tany Egipta ny fiangonan'i Abrahama, satria tany avokoa ny taranany rehetra. Ireny taranak'i Abrahama ireny no antsointsika amin'izao fotoana izao hoe Israelita, satria novana ho Israely ny anaran'i Jakoba. Nitombo izy ireo ary lasa vahoaka maro,
niezaka ny azona azy ireo andevo araka izay azony nataony Egyptianina ary nampiasa azy ireo mafy dia mafy tokoa. Tsy nahitan'Andriamanitra intsony nefa izy ireo rehefa voafatotra tany Egypta ary nanomboka nanao ny fanaony jentilisa ka nanao tsinitsinina tanteraka ny drafim-piakohofana efa napetrak'Andriamanitra ho azy ireo. Nijeren'Andriamanitra tamin'ny alahelo ny fiangonan'i Abrahama. Nanao ny fomba mampanao ny jentilisa hatrany ny fiangonan'Andriamanitra ary ny totongana. Maro ny olona no nanompo sampy tahaka ny fanaony Egyptianina ary nihinana zava-padiana tahaka ny fihinan'ny Egyptianina. Noho izany dia tapa-kevitra hanangana fiangonana vaovao indray Andriamanitra. Hitaoman'ireo vahoaka ny mahatoky hiala amin'ny famaizinana sy ny fahotana. I Mosesy indray no olona manaraka nantsoin'Andriamanitra hitarika hetsika ara-pivavahana lehibe izay mpanoratra ireo boky 5 voalohany ao amin'ny Baiboly. Ny fiangonan'i Mosesy dia niorina tamin'ny taona 1,790 talohan'i Kristy. Novonjena tamin'ny alalan'ny fahagagana ny fiainan'i Mosesy fony izy mbola zazakely. Natsanga ny zanaka vavin'ny mpanjaka ho zanaka tao amin'ny lapan'i Egypta izy, fa ny reny niteraka azy kosa dia nampianatra azy ity sy hanompo ilay Andriamanitra marina nanomboka tamin'ny fahazazana. Ary na dia ny beazina sy ny fanina ho tonga mpanapaka lehibe teo amin'ny fanjakana Egyptiana azy Mosesy, dia fantatr'Andriamanitra fa tiany Mosesy kokoa ny nompo azy mihoatra noho ny fanompoana izao tontolo izao. Noho izany dia natsoin'Andriamanitra hitarika ny vahoaka nivoaka avy eo Egypta Mosesy. Hoy Andriamanitra taminy eo amin'ny Ekôdôsy 4:7-9. Ary ho Jehova, efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko izay any Egypta ary efa reko ny fitarainany noho ny ataon'ny mpampiasa azy. Eny fantatro ny alahelony dia efa nidina izao hamonjy azy amin'ny tany any Egyptianina ka hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany izany ho any amin'izay tany soa sy malalaka ihany amin'ny tany tondra-dronono sy tantely. Nataon'Andriamanitra nazava tamin'i Mosesy fa niantso azy hitondra ny vahoakany hivoaka avy tao Egypta izy ary tiany havoaka amin'ny alalan'ny heriny lehibe izy ireo. Izao nambaran'Andriamanitra ao amin'ny Ekôdôsy 4:15. Koa ankehitriny raha iain'ny feoko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko dia ho rakitra soa mihoatra noho ny fireneny rehetra ianareo fa ny tany rehetra. Raha toa ka voninahim-kataon'Andriamanitra sy hitandrina ny fanekeny ny Israelita dia vonina handrotsaka fitahiana be dehibe ho azy ireo Andriamanitra. Tsy miova mihitsy Andriamanitra handrotsaka fitahiana be dehibe ho an'ny olona izy amin'izao fotoan'izao raha toa ka mitandrina ny didiny izy ireo. Nomen'Andriamanitra azy ireo ilay lalàna tsy azo lavina dia ny didy folo izany. Tao anatin'ny afo sy ny kotroka ary ny setroka ny lazan'ny lalàna. Nilaza ny vahoaka hoe ankatoan'Andriamanitra izay, kanefa tsy ela akory taorian'izay dia efa nimonmonina tamindray izy ireo. Tamin'ny fotoana nanomezan'Andriamanitra ny didy folo an'i Mosesy tany an-tendrombohitra Sinai mihitsy no nanaovan'ny olona zanak'omby kely volamena iankofana. Toa tsy afaka atao anatin'ny fomba mampanao izy ireo mihitsy ilay fiankofana amin'ny sary vongana toy ny fanaony jentilisa. Ny antotongana hatrany ilay fiangonan'i Mosesy, ny enihena ny fanekena izy ireo ny lalàn'Andriamanitra ary toa nahafaly azy indray ny fanekena ny fomba mampanao sy ny lalàn'olombelona. Tsy ela akory dia nivoana tanteraka ny fiangonan'i Mosesy ary lasa nizotra tamin'ny lalàna ny fanohitra tamin'ny sitrapon'Andriamanitra. Noho izany dia naorin'Andriamanitra ilay hetsika ara-pivavahana lehibe manaraka, ny tenan'i Jesosy Kristy toa mosy mpamonjy antsika mihitsy no nitarika azy io. Izany no antsoina hoe fiangonan'i Jesosy sy ny apôstôly ary tamin'ny taona faraka amin'ny 30 taorianan'i Kristy no ny orenany. Izao mivakitsika ao Matthieu 4:17-20. Ary tamin'izany andro izany dia nanomboka nitory-teny Jesosy ka nanao hoe: mibebaha ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Andeha anaraka fa ataoko mpanara-tolona ianareo. Dia nandao ny aratiny niaraka tamin'izay izy ka nanaraka azy. Tonga teto amin'izao tontolo izao ny zanak'Andriamanitra mba hiantso ireo izay mbola tia azy, hiala tao amin'ny fiangonan'i Mosesy. Ny asimba ny fiangonan'i Mosesy, fomba mampanao ny betsaka atao ary tsy ela akory dia tsy nankatony didin'Andriamanitra intsony izy ireo. Nenjehana mpaminan'Andriamanitra ary nolavina ny afatra nentin'izy ireny. Hoy ny Marka 2:17-20. Ary rehefa voasambotra Jaona dia nakany Galili Jesosy nitory ny filazantsara'Andriamanitra ka nanao hoe: efa tonga ny fotoana fa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra, mibebaha ianareo ka minoa ny filazantsara. Nitety ny toerana rehetra Jesosy ary nanasa ny olona ilanja ny azo fijaliana ka naraka azy. Niantso ireo olona nahatoky azy izy mba hiala tao amin'ny fiangonan'i Mosesy. Inona nasitry ny ankamaroan'ny olona an' Jesosy teo amin'ilay hetsika ara-pivavahana lehibe fa 5 izay nitarihiny?
zao no hitantsika eo amin'ny Jaona 7:7 dia nanevateva azy izy ka nanao hoe ialao ny mpianany fa izahay mpianatry Mosesy, izahay mahalala fa Mosesy no tenenan'Andriamanitra, fa ny amin'izany lehilahy zany dia tsy fantatray izay niaviany. Mario fa nilaza izy ireo hoe anisan'ny mambra tao amin'ny fiangonan'i Mosesy. Natsapa izy ireo fa mambra amin'ny fiangonana izay niorina efa ela dia ela. Nitory fahazavana vaovao Jesosy, nefa tsy te hanaiky azy izy ireo. Toy izany koa ny amin'izao fotoana izao, maro no miteny hoe ampoany tenako ny antokom-pinoana misy ahy, satria efa tao ny raiko, ny reniko, ny raim-beko, fiangonana efa niorinatry ny ela izany, ka tsy manaiky zava-baovao aho. Ry mpiaino namako, very avokoa ny olon rehetra izay tsy nanaiky ny fampianaran'i Jesosy sy tsy namaly ny antsony hivoaka avy tao amin'ny fiangonan'i Mosesy. Nangorona ny volan'ny olona fotsiny ireo mpitoroteny, fa tsy mba namoky ny fahamarinana azy ireo. Alaivo sary an-tsaina hoe inona ny tranga raha toy Petera, Jakoba, Jaona ary Paoly nanapa-kevitra hijanona tao amin'ny fiangonan'i Mosesy, satria mambra tao ihany koa izy ireo. Tao ny ray aman-dreny ary no beazina tao izy ireo. Hovery izy ireo raha toka nandà tsy nety nivoaka avy tao amin'ny fiangonan'i Mosesy rehefa niantso azy ireo hiala tao Jesosy. Nanohitra fatratra ny zanak'Andriamanitra ireo mpitoroteny tao amin'ny fiangonan'i Mosesy. Niezaka fatratra ireo mpisorona be sy mpitarika mba hamotika amin'ny fiainan'i Jesosy, ary vitan'izy ireo ny teti-dratsiny noho ny farany tamin'ny alalan'ny nanomboana azy teo amin'ny andro fijaliana. Nanohy ny fandavana ireo zavatra nampianariny hatrany izy ireo, ka dia tsy tafiditra tao amin'ny fiangonana izay naorin'i Jesosy sy ny apôstôly. Ny zavatra nanairan-tsainan'i Jesosy tao ireny fisanganany dia ny fanohizana ny asany. Nalamy ny fiangonan'ny apôstôly ary nomeny andraikitra izy ireo. Io ny marika 2:10. Mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ny asa mafy ny mpianatra mba hitondrana izany afatra izany tany amin'izay antsoina hoe izao tontolo izao tamin'izay fotoana izay. Nataon'izy ireo batisa izay rehetra nino, ary nanorina fiangonana tany amin'ny faritra rehetra manerana izao tontolo izao izy ireo. Rehefa nanakaiky ny fiafaran'ny andro miainan'ireo mpianatra dia hitan'izy ireo mialoha ny fahasimbana izay miditra tao anatin'ny fiangonan'ny apôstôly. Sahiran-tsaina izy ireo noho izany. Izao no lazain'ny Paoly ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:7. Fantatro fa rehefa lasa dia isy ambody masiaka hiditra eo aminareo izay tsy antra ny ondry, ary avy aminareo no hiposahan'ny olona sasany nitoroteny tsy marina hitaona mpianatra anaraka azy. Nasehon'Andriamanitra ny Paoly fa isy lehilahy nota hitsangana ary hipetraka ao amin'ny tempoly ka hanao ny tena no Andriamanitra. Hitan'ny Paoly mialoha ny fiemoran'ny fiangonana kristianina. Nanairan-tsaina azy fatratra io fahasimbana izay efa hitany mialoha teo amin'ny fiangonana apôstôlika io, ary izao no nambarany eo amin'ny asan'ny apôstôly 2:9-10. Koa miembena ary tsarovy fa 3 taona mipaka tsy nitsahatra nananatra an'ireo rehetra andro aman'alina tamin'ny ranomaso. Talohan'ny nahafatesan'ireo apôstôly dia hitan'izy ireo niezaka mafy nataon'ireto fiangonana manaraka reto mba azahoana fahefana: Efesosy, Korinto, Roma sy ireo tany amin'ny toeran-kafa. Izany mihitsy nefa nampitandreman'ny apôstôly Paoly tamin'ny ranomaso. Taoriana kely dia nakarin'ilay amperora Romanina natsoina hoe Constantin evekany Roma ho lohan'ny fiangonana rehetra maneran-tany. Izany indrindra nefa no nampitandreman'ny Paoly dia io lehilahy izay hisandratra io ary hipetraka eo amin'ny seza fiandrianana ao amin'ny tempoly ary hanao ny tena no Andriamanitra. No heverina hoe efa niova foy Constantin ary lasa kristianina. Na izany azy dia mbola jentilisa izay nanompo masoandro ihany izy. Noho ny faniriany hampalaza ny fiangonana dia nasainy nivavaka tao amin'ny fiangonana kristianina ny jentilisa. Nindraindrain'ilay amperoran'ny fanjakana Romanina lehibe ireo mpitondra fiangonana. Izao no hita amin'ilay latsoratra mitondra ny lohateny hoe Constantine ao anatin'ny rakibolana Encyclopédia Britannica. Ny fanompo-tsampy dia fomba mampanao izay tsy maintsy ampiarina eo anivon'ny olona. Izao ihany no tena mahatsara azy: ny antsasany jentilisa, ny antsasany kristianina, izay afaka manambatra ny fiakofana amin'ny Kristy amin'ny fiakofana amin'ny Apôlô. Ka ny anaran'ny iray sy ny tarehiny iray no sary apetraka eo amin'ny volany. Nentin'ireo jentilisa izay voalaza fa niova fo tao am-piangonana ny sarin-javatra voasikotra izy ireo: ny famafazana rano voasina, ny afo fandiovana, ny lavenina masina ary ireo fomba mampanao samihafa.
samy avy any amin'ireo mpanompo sampy avokoa ireny fotom-pinoana sy fomba fivavahana ireny ary nentina tao am-piangonana. Zao ny lazain'ny Brown tao anatin'ny boky mitondra lohateny hoe This Believing World, izao tontolo izay mino, tsy misy olona afaka milaza ireny fanompo-tsampy ny Babilôna sy Egypta ary ny sisa ireny ho fivavahana efa maty, satria ny ako ny laza ny fahiny dia mbola re manako any amin'ny ankamaroan'ireo endrika fivavahana tsy izy amin'izao fotoana izao. Ny anaran'izy ireny fotsiny ihany no maty. Mampirisika antsika hiankina amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy Kristy izany raha toa ka maniry an-dany amin'ny ankolafy azo antoka isika ary ianao ny sitrapon'Andriamanitra. Izany teny izany dia mampirisika antsika hiankina amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy Kristy raha tiantsika ny ianao ny sitrapon'Andriamanitra ka hian-dany aminy. Nanao lalàna ho an'ny fanjakana iray manontolo i Constantin lehibe tamin'ny taona 120 taorian'i Kristy, milaza fa ny andro voalohany amin'ny herinandro ny tokony ho tandremana ho an'ny fitsaharana eo anivon'ny tanàna sy ny vohitra rehetra, fa navelany ianoa ny asany kosa ireo olona tany ambanivohitra. Izany no voalaza ao amin'ny Encyclopédia Americana, lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe Sabath. Zao no fanambaran'i Constantin tamin'ny 7 mars 120 taorian'i Kristy. Aoka ny mpitsara rehetra sy ny olona eo an-tanàna ary ny fandrarahana ara-barotra rehetra hitsahatra amin'ilay andro be voninahitry ny masoandro. Toa nataon'i Constantin ho fatorana manambatra ny jentilisa sy ny kristianina ny andro voalohany amin'ny herinandro. Izany ny fomba hitany fa nety andravonana ny disadisa rehetra teo amin'ny fanjakany ho lasa fitondrana ara-pivavahana iray lehibe. Nanomboka tamin'ny fotoana io dia tsy ny fampianarana ara-baiboly momba ny andro masin'Andriamanitra irery ihany no novana, fa niova koa ny fomba fanaovana batisa. Novan'ilay fiangonana avokoa ny fampianarana momba ny maty, ny famaizana ho an'ny ratsy fanahy sy ireo fotom-pinoana maro hafa. Ankehitriny ilay fiangonana dia lasa rakotry ny sarivongana sy ny tsangam-bato isan-karazany. Raha tokony miaiky ny fahotany amin'Andriamanitra ny olona dia lasa miaiky izany any am-pisorona ary hita mazava tsara fa dia izany no asan'ny Antikristy izay milaza fa manana fahefana mitovy amin'ny an'Andriamanitra. Izany ny fahefana izay nampitandreman'ny apôstôly Paoly ny olona. Izany hoy Paoly ilay zanaky ny fahaverezana. Ny antotongana ilay fiangonana naorin'i Kristy sy ny apôstôliny mandra-paharavany tanteraka. Noho izany dia voatery nitady olo-kafa hitarika ny vahoaka ny tompo. Efa vonin'Andriamanitra hiantso ny olona hivoaka avy ao amin'ny fiangonana izay naorin'ny apôstôly, ary iza indray ny olona ampiasaina amin'izany fanavaozana ara-pivavahana lehibe izany? Ny antso pretra hiala tao amin'ny fiangonana ny Emontr'Andriamanitra mba hitarika ny fanavaozana ara-pivavahana. Nanomboka tamin'ny taona 719 taorian'i Kristy izany fiangonana izany. Lehilahy marina sady tsy nilamin-tsaina ilay pretra avy ao amin'ny fiangonana ny Emotra no ireo fomba mampanao tao amin'ny fiangonana. Noho izany dia natsoin'Andriamanitra izy hitarika ny fiangonana, anangana ny fiangonana fahenina dia ny fiangonana ny fanavaozana ara-pivavahana. Tsy izy izany lehilahy izany fa i Martin Luther. Nanampy an'i Luther avokoa ireo mpanavao ara-pivavahana lehibe toa ny Wycliffe, Hus, Jérôme, Calvin, Zwingli, Knox sy ireo maro hafa. Nahita olona avy amin'ny firenena samihafa Andriamanitra hitarika ny vahoakany ho afaka atao amin'ny fiangonana apôstôlika ny Emotra, izay fiangonana efa nifangaro tamin'ny fomba mampanao jentilisa. Antikristy no antsoin'ireo mpanavao fivavahana ireo izany rafitra diso izany, ary fantatr'izy ireo tsara ny tiany ambara. Indrisy anefa fa mijanona an-dalana ihany koa ny fanavaozana. Toa tsy mahasamy antso ny Antikristy amin'ny anaran-tsony izy ireo. Very ny toetra sy ny herin'ny fanavaozana, ary maro amin'ireo fomba mampanao ny fiangonana romanina ny Emotra no mbola voatazona. Anisan'izany ny sabata sy ara-baiboly. Isaorana nefa Andriamanitra noho ny fisian'ny lehilahy manana ny maha izy azy toa ny Martin Luther. Mila fahasahiana tokoa izy niala tamin'ny fiangonana apôstôlika ny Emotra. Inona tokoa moa ny tranga raha toy Martin Luther nanao hoe ny raiko, ny reniko, ny raibeko ary ireo razambeko tany aloha rehetra dia samy mambora ny fiangonana apôstôlika ny Emotra. Noho izany dia miangavy ianao Andriamanitra aza saina miala ato ah. Inona no mety vokatra izany? Mety ho tsy nisy ny fanavaozana ara-pivavahana. Nasehon'Andriamanitra ny Luther ny fahamarinana lehibe momba ny fanamarinana amin'ny finoana.
raha toa nakipony litera teo anatrihan'ny fahazavana mahafinaritra nasehon'Andriamanitra azy ny masony dia ho fahotana lehibe tokoa izany. Tsy ho voavonjy mihitsy litera na dia mety ho voavonjy azy ro razambeny raha toa ka tena nadio fo tamin'izay ninony. Azo antoka fa maro ny olona nandatsy nentiny voaka tao amin'ny fiangonana apôstôlika ny Emitra nandritra ny fotoana ny fanavoazana ara-pivavahana. Hoy izy ireo hoe ity ny fiangonana antitra indrindra ary Kristy sy ny apôstôly no nanorin'io fiangonana io. Toy izany ihany koa ny fialan-tsiny amin'izao fotoana izao. Ry mpianinamako, rehefa miantso antsika hiala Andriamanitra dia tsy maintsy manaiky ny antsony isika. Na antitra manahoana na be olona tahaka n'inona aza ny fiangonantsika. Meloko eo anatrihan'ny fahamarinana avokoa ireo izay nandatsy sy nety ny ala rehefa nitoro-teny ny mpanavao fivavahana. Na izany aza nefa dia ny antotongana ny fiangonan'ireo mpanavao fivavahana tahaka ny hafa rehetra tamin'ny lasa. Tsy nitohy ny fanavaozana sy ny fanotsiana ka dia niemitra indray ilay fiangonana efa nahazo fahazavana be diabe. Noho izany niantso olona indray Andriamanitra hiala tao amin'ny fiangonana io ka anorina fiangonana vaovao. Dia tsy inona izany fa ny fiangonana sisa izay fiangonana fahafito. Isa tanteraka milaza fahafenona ny isa fito. Voalaza ao amin'ny Apokalipsy 12:9 fa le fiangonana tena marina dia hoarina amin'ny vehivavy izay nandositra tany anefitra ary efa misy toerana no manan'Andriamanitra ho azy tany mandritra ny 990 andro. Voalaza ao amin'ny Apokalipsy 12:14 ihany koa io feom-potoana io izay antsoina hoe fehitrandro iray sy fehitrandro roa ary atsasaky ny fehitrandro. Voalaza fa io vehivavy io dia miakanjo fotsy madio. Efitantsika tany amin'ny Ezekiela 4:15 fa ny andro iray eo amin'ny faminaniana ara-baiboly dia maneho taona iray. Noho izany io 990 andro nandosiran'ny fiangonana tany efitra io dia adika ho 990 taona ara-paminaniana dia adika ho 990 taona ara-bakiteny. Nanjavona ilay fiangonana tena marina ary lasa fikambanana fotsiny nandritry ny vanim-potoana ny fahamaizinana nanomboka tamin'ny taona 730 taorianan'i Kristy ka hatramin'ny taona 770 taorianan'i Kristy. Ambaran'Andriamanitra bebe kokoa amintsika ao amin'ny Apokalipsy 12:7 ny momba ny fiangonana marina farany. Izao no voalaza. Tetezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady tamin'ny zanany sisa izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny tanany filazanan'i Jesosy. Ny toetra miavaka hita amin'ny fiangonana sisa io araka ny hita eto dia ny fitandreman'ny didin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy. Ny fiangonana farany na ny fiangonana sisa dia ho tahaka ilay fiangonana apôstôlika tany am-piandohana mitandrina ny sabata toy ny tamin'izany fotoana izany, mihazona ny foto-kevitra sy ny fampianarana toy ny tamin'izany fotoana izany izay nomen'Andriamanitra ny olony tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Izao ny fanontanian'ny mpianatra Jesosy ny amin'ny andro farany ao amin'ny Mateo 4:17. Lazao aminay izay andro atongavan'izany ary izay ho famantarana ny fiavianao ary ny fahataperan'izao tontolo izao. Nampifandraisan'i Jesosy tamin'ireo marika famantarana ny fifaran'izao tontolo izao ny fitorian'ny filazantsara. Hoy izy, Mateo 4:14. Ary ho toriana amin'izao tontolo izao ty filazantsara ny fanjakana ity, ho vavolombelona ny firenena rehetra dia vao ho tonga ny farany. Misy afatra tian'Andriamanitra ho toriana amin'ny firenena rehetra. Zava-dehibe tokoa ny fiazahantsika mamantatra hoe inona izany afatra izany mba hitoriantsika izany amin'izao tontolo izao. Hitantsika amin'ny Apokalipsy 4:1-7 izany afatra farany fampitandremana ho an'izao tontolo izao izany. Afatra izay natao ho torian'io fiangonana sisa io amin'izao tontolo izao mialohan'ny fiavian'i Kristy fanondrony. Izao no voalaza ao. Apokalipsy 4:1-7. Ary hitako fa indro nisy anjely raiky io nanidina teo afovoan'ny lanitra nanana filazantsara mandrakizay ho toriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ary ny olona rehetra nanao tamin'ny feo mahery hoe matahoran'Andriamanitra ka mivoninahitra izy fa tonga ny andro fitsarana ary miankofy eo anoloan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Izany ny dingana voalohany ao anatin'ilay afatra farany avy amin'Andriamanitra, afatra fampitandremana fa efa nitongotra ny ora fitsarana. Hitory an'izany fitsarana izany amin'ny olona rehetra ny fiangonana sisa.
ireto avy ny foto-kevitra atao anatin'izany afatra izany. Efa akaiky ny ora fitsaran'Andriamanitra ary mianko-ofa eo anoloan'ny mpahary. Ahoana ny fomba ianko-ofana manoloana izay nahary ny lanitra sy ny tany? Ilay andro ny tsara an'Andriamanitra tany Edena no tsangam-bato lehibe ny famoronana, ary izay miditra ao amin'izany fitsaran'Andriamanitra izany no atao hoe miankohoka aminy. Noho izany dia miantso ny olona rehetra hitantra ny tsangam-bato lehibe ny famoronan'Andriamanitra ao amin'io afatra io. Filazantsara mandrakizay no hitsoina izany afatra izany. Tokony asaina mitory an'izany ny olona rehetra ao amin'ilay fiangonana sisa alohan'ny fiverenan'i Jesosy. Misy afatra faharoa koa aorianan'izany izay hita ao amin'ny 9:9. Apokalipsy 2:20. Ary nisy ray koa dia anjely faharoa nanaraka ka nanao hoe ravarava Babilôna lehibe izay nampisotro ny firenena rehetra ny divay fahatezerana noho ny fijangajangana. Izy ary ty Babilôna lazaina fa rava ity. Ny teny hoe Babilôna dia midika ho fifangaroana. Ny Babilôna ara-panahy zany dia midika fifangaroana ara-pivavahana. Nasehon'ny antotanisa farany fa misy karazana fivavahana kristiana madinika misa 5,000 eto amin'izao tontolo izao. Na dia mihamaro aza ny antoko-pivavahana ary mihamaro ny olona izay milaza hoe kristiana amin'izao fotoana izao, dia miaina kosa ny aim-panahy. Milaza Andriamanitra hoe rava Babilôna. Satria izany Babilôna mifandray amin'ny fikorotana ara-pivavahana amin'ny ankapobeny, dia misy zavatra lehibe ifandraisany amin'izay voalaza amin'ny 7:20 amin'ny Apokalipsy ihany koa. Aseho an-tsary amin'ny alalan'ny vehivavy mitafy lamba-jaky Babilôna ao amin'ny Apokalipsy 7:20. Izy ary io Babilôna io zany hoe ilay vehivavy mitafy lamba-jaky. Izao no lazainy 5. Ary nisy anarana voasoratra teo amin'ny andriny nanao hoe zava-miafina Babilôna lehibe, reny ny mpijangajanga sy ny zava-betaveta amin'ny tany. Ny fiangonan'ny fijangajangana no asehon'ny Babilôna eto, izany hoe fiangonana apôstôlika niemitra. Ary ny zanakavavy ny fijangajangana dia ireo fiangonana izay nivoaka avy aminy, izay mbola manohy ny fanarahana ireo fotom-pampianarana diso hatrany. Mitory ny afatr'Andriamanitra kosa ilay fiangonana sisa, manao hoe rava Babilôna, miantso ny olona hivoaka avy ao ny fiangonana sisa, hiala amin'ilay fiangonan'ny fijangajangana sy ireo zanany vavy izay mbola miazona ireo fotom-pinoana sy fomba mampanao izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Misy dingana fahatelo hita ao amin'ilay afatra mandrakizay ao amin'ny Apokalipsy 7:7-7. Ary nisy ray koa dia anjely fahatelo nanaraka ireny ka nao tamin'ny feo mahery hoe raha misy miankohoka eo anoloan'ny bibidia sy ny sariny ka mandray ny marika eo amin'ny andriny na amin'ny tanany, dia izy koa nisotro ny divay ny fahatezeran'Andriamanitra izay nahidina tao anatin'ny kapoaky ny fahatezerany tsy miaroaro zavatra sady ampijaliana amin'ny afo sy solofara eo anatrehan'ny anjely masina sy eo anatrehan'ny zanak'ondry. Ary nisetroky ny fijaliany miakatra mandrakizay ary tsy manam-pitsaharana na andro na alina izay miankohoka eo anoloan'ny bibidia sy ny sariny na izay mandray ny mariky ny anarany. Milaza amintsika Andriamanitra manao hoe ireo izay miankohoka amin'ny bibidia sy mandray ny marika dia hijaly noho ny fahatezeran'Andriamanitra izay hidina amin'ny alalan'ny loza fito ary atsipy any amin'ny faharimy rehetrafo amin'ny farany. Izay koa nambaran'Andriamanitra amintsika ao amin'ny Apokalipsy 2:12. Ary nahita aho fa indro tao ranomasina fitaratra miaro afo, ary izay naharesika afaka tamin'ny bibidia sy ny sariny, ary nisan'ny anarany dia nitsangana teo amoron-dranomasina fitaratra, ny tana lokangan'Andriamanitra. Ry mpianinamana, te handresy ny bibidia ve ianao? Te hijoro eo amin'ilay ranomasina fitaratra ve ianao? Ary iredona hira lehibe, ary iredona ny hiran'ny Mosesy? Raha eny dia mijoroa amin'ny fahamarinana ary miandania amin'ireo voakan'Andriamanitra izay tia azo fatratra ka mankatoa azy sy mitandrina ny didiny. Manjaka any amin'ny fiangonana izao tontolo izao ny fifangaroana sy ny fampianaran-diso. Hoy ny Apokalipsy 7:1-5. Rehefa afaka izany dia hitako fa indro nisy anjely ray koa, ary niantso tamin'ny feo mahery izy ka nanao hoe rava Babilôna lehibe, ary nareo feo ray koa avy tao an-danitra nanao hoe miala aminy ianareo ry oloko, mba tsy hombona anareo ho taminy ary mba tsy azo anareo ny loza manjo azy. Nantsoin'Andriamanitra hiala tao amin'ny fiangonana niemotra hatrany ny olona teo amin'ireo fiangonana rehetra hitantsika teo, dia ny any Adama, Noa, Abrahama, Mosesy, fiangonana apôstôlika niemotra, ny an'ny fanavaozana ara-pivavahana. Antsoin'Andriamanitra tahaka izany koa ny taranaka ankehitriny, hiala amin'ny Babilôna ara-panahy fa hiombona amin'ny vahoaka ny sisa
izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy. Vonina hanoina ny antson'Andriamanitra ve ianao? Zao ny ambarany ao amin'ny Jaona 4:7-20 kanefa ianareo tsy mino satria tsy mba isan'ny niondriko. Niondriko mihaino ny feoko ary zaho mahalala azy ary izy manaraka ahy. Zao ihany koa nolazain'i Jesosy ao amin'ny Jaona 8:7-30 izy rehetra avy amin'ny marina dia mihaino ny feoko. Mbola Jesosy ihany koa no miteny hoe fa maro no antsoina nefa vitsy no fidiana. Mateo 2:20. Renao ve ny feon'Andriamanitra miantso anao hiala avy eo Babilôna? Vonina hitambatra amin'ireo vahoaka sisa ve ianao izay mitandrina ny didiny rehetra? Maro no antsoin'Andriamanitra hivoaka avy eo Babilôna, saingy vitsy no fidiana. Tsy hoe tsy te hifidy azy ireo akory ny Tompo, fa satria mandahy tsy manona ny antsony izy ireo. Maimaim-paona ho an'ny rehetra ilay fiainana be deaibe izay nampanantenany antsika tamin'ny alalan'i Jesosy. Tonga hitady tsy hamonjy ny vera izy. Tsy hoe izy dia ho avy anangona ny ondriny ho ao ambalany iray. Ho tsara kokoa noho ny anio ny ampitso izay ho manin'Andriamanitra ho antsika. Miantso anao hiala ao Babilôna n'Andriamanitra, hijoro an'i Jesosy sy ny fahamarinana. Sahia manao dingana hiala amin'izay zavatra tsy misy ny fanatrehan'Andriamanitra. Fa hanome anao hery hijoroana ny fahamarinana izy. Meteza ho babon'ny mpamonjy anio fa tsy rahampitso. Hivavaka isika. Raha ny masina eny an-danitro, misaotra noho ny afa-pitiavana miantso anay hiala amin'ny fifangaroana ara-pivavahana amin'izao andro faran'izao. Ampio izahay hahafohy ny zavatra rehetra ka hanaraka anao. Kely ny herinay ary betsaka ny tsy maintsy hanakora sy hanenjika. Koa mehoery izahay ho sa hiatrika ny toe-javatra rehetra. Sokafo ny masonay ahita ny valitsoa miandry anay amin'ny fiverenan'i Jesosy. Amin'ny anarany no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Dominique sy Mr Fontsy. Zay voasoratra ihany no tsy ariviko eto izao, ikorontana ny tany lavo izao rehetra izao. Very hevitra daholo zay nilaza ho mahay, hisy arety namandoza mbola tsisy hatrizay. Fa nareo vahoaka sisa ho sedrany ihany koa, fa orina narinkisa mbola hitranga etoko. Marireo olombo afity zay ho voafitaka, fa ny alany ireo dity niala izy nisitaka. Fa ianao io manahoana mbola hitsoro foana ve, na handrava manolona ireo sedra marobe. Ho antsika izay tavela mbola verinay ihany, fa ny Tompo tsy mahela reo teny fikasana. AWR Téléphone 034 06 797 62 033 84 313 37 032 75 379 74. Sisa ho sedrany ihany koa, fa orina narinkisa mbola hitranga etoko. Marireo olombo afity zay ho voafitaka, fa ny alany ireo dity niala izy nisitaka. Fa ianao io manahoana mbola hitsoro foana ve,
antsiky zay tavela mbola verinay iany fa ny tompo tsy mahela reo teny fikasay fa ianao io manahona mboly tsoro fona ve nanjava manolana ireo sedra marobe oantsiky zay tavela mbola verinay iany fa ny tompo tsy mahela reo teny fikasay oantsiky zay tavela. Radio feo fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo fanantenana. Ampifaliana indray no ionako aminao amin'ity anio ity. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy, ny namanao Richard Ndrenjatovo. Manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao ny tenako. Iaraka indray isika eto androany. Koa dia asaiko anao mba holiana trany amin'ny fiaramianatra ny soratra masina. Lohateny anankiray no jerentsika ny fitiavan'Andriamanitra mandrakizay. Alohan'ny hamakafakantsika an'izay dia tsara trany mametraka izao fiaramianatra ny soratra masina zao hoe ho ampelantanan'Andriamanitra satria tsy misy ho efantsika ninninona raha ohatra ka ny heritsaintsika fotsiny no hitondrantsika ny famakafakana. Noho izany mila an'Andriamanitra tsika, mila ny fanahy masina. Ivavakisika. Ry rainay izay ny an-danitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Tianay tanteraka ianao ary mbola manaiky ny havelomanay toy ny androany. Noho izany isorina be dehibe izany fitiavan-tsiritra anay izany. Fitiavana mandrakizay tokoa no nitiavanao anay. Koa ampafantarana amin'ny alalan'ny fanahinao izay sitraponao tokony ho fantatray makasika izany. Mamelany eloko ay anefa mba ahafahanay mifandrindra aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Isika moa dia ao anatin'ilay lohateny lehibe manao hoe fitiavana miorina ao amin'ny fanekena. Ka ny fizaran-dohateny iarahana amiko amin'ny androany dia hoe ny fitiavan'Andriamanitra mandrakizay. Mazava tsara ny ambaran'ny soratra masina fa io Andriamanitra izay resahan'ny baiboly io dia tia ny olon-drehetra izy, tsy misy akanavaka. Tsy marina ny filazana fa hoe ho an'ny jiosy ihany na hoe ho an'ny foko tahaka an'izao, ny jentilisa tsy ao anatiny. Tsy marina zany. Tia ny olona rehetra Andriamanitra. Nahoana moa mahatonga antsika miteny hoe tia ny olona rehetra Andriamanitra? Iza moa le olona rehetra? Ny olona rehetra dia tsy iza fa taranaka Adama sy Eva. Mivoaka avy ao amin'ny olona anankiroa dia Adama sy Eva zany. Rehefa namorona ny Adama sy Eva Andriamanitra dia avy eo izy niteraka an'ireo taranaka marobe ireo. Dia ireo olona rehetra nateraky Adama sy Eva ireo dia tian'Andriamanitra avokoa. Ny andalan-teny be mpafantatra indrindra ao amin'ny soratra masina no manambaran'izany araka ity voalazan'i Jaona 3:7 ty. Jaona 3:7 fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay.
iza moa tsy mahafantatra an'izany raha mbola olona eto ambon'ny tany ka hoe mahafantatra sy mivavaka mba malala kely ny baiboly hain'olona rehetra zany andininy zany enina dia tsy ny mpivavaka aza na dia tsy ny kristiana ary dia mahay an'izany raha vo antaninao izy ka tononao fotsiny ny hoe fa toy izao no tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao dia hainy ny toyny nomeny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay koa mazava araka io andininy io fa tian'olona rehetra Andriamanitra izao mantsy no voalaza teo izao tontolo izao mihitsy no nomeny ny zanan'ilay tokana izaso ianao io tsy misy akanavaka io na jiosy na jentilisa na mpivavaka na tsy bavaka na ny mino na ny tsy mino dia fa natolotr'Andriamanitra ho an'izany rehetrarehetra zany ny zanan'ilay tokana tsy misy ambony tsy misy ambany tsy misy faharoa mba hamonjena an'izay rehetra mino ka hanana fiainana mandrakizay anisan'izany ianao miaino ary indrindra izaho miresaka ity zaso ianao mihitsy zany ao amin'ny salamo fa 3:3 salamo fa 3:3 dia misy andiny tsoratra masina miresaka toy izao tia fahamarinana sy rariny izy henika amin'ny famindram-pony Jehovah ny tany jereo tsara ilay hoe henika ny famindram-pony Jehovah ny tany tsy misy tany tsy heniky ny famindram-pony Jehovah zany fa rehefa mety tany vony tany dia henika ny famindram-pony Jehovah zany manambara fa Andriamanitra tsy manavaka izy makasika ny olona rehetra eto amin'ny vontany izany famindram-pony Jehovah zany misy manko ny olona mihevitra fa tsy mendrika notiavina ny tenany na koa hoe ekeny fa tia tokoa zany Andriamanitra zany kanefa tsy ao anatiny izy tsy mitsahatra milaza nefa ny baiboly fa ny olombelona rehetra no tian'Andriamanitra tsy misy mihitsy na olona anankiray aza ankahalainy eny fa na dia ireo izay mitsipaka ny fitiavany azy ary satria tian'olona rehetra Andriamanitra dia tiany ihany koa raha ho voavonjy ny rehetra le famonjena nefa dia oka zava tsy anterisetra io tsy mba manery Andriamanitra manaja ny safidinao izy manaja ny safidiko izy manaja ny safidin'olona rehetra tena Andriamanitra fitiavana tokoa zany Andriamanitra zany ny salamo fa 5:7 salamo fa 5:7 dia miresaka toy izao hoe manisy soa izao tontolo izao Jehovah ary ny fiantrany dia eny amin'ny asany rehetra io ilay Andriamanitra namorona aso ianao tena tianao izy tsapanao ve zany fitiavan'Andriamanitra zany mandrakizay zany fitiavany ianao sy fitiavany aza mba hazarao amin'ny olo-kafa ihany koa io fitiavan'Andriamanitra io lazao azy ireo fa tia azy ireo Andriamanitra raha sendra tafaresaka amin'ny olona zay matetika ka miresaka fa ho avy-tsy ela Jesosy dia misy mimpaniratsira hoe efa ela ranganona enonana zany efa 2 taona mahery zao nefa mivoalazan'ny Petera 2:7 Petera 2:7 ny tompo tsy mahela ny teny fikasany araka izay ataon'ny olona sasany ho fahelany fa maro-po aminareo izy ka tsy tia nisy ho very fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra ilay teny fikasana tiany laisana eo zany le hoe ho avy ndray aho io andininy io dia miteny tsara mihitsy fa tsy tian'Andriamanitra isy ho very na iza na iza izao ny anampin'ny andalan-tena eo arinina araka ny Jaona 4:15 izay mivakintsika teo Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao anameloka izao tontolo izao fa mba hamonjeny izao tontolo izao zay mivolaza ny 7:12 taorinan'le Jaona 4:15 teo raha niankina tamin'Andriamanitra rery zany dia tena tian'Andriamanitra mihitsy mba mandray ny fitiavany ny olona rehetra dia ho voavonjy zao anefa ny toetra an'Andriamanitra
tsy anerina iza na iza ny ray izany fitiavana zany izy. Manana fahafana zany ianao io. Na tianao mandrakizay ry Andriamanitra, afaka mandaa ianao, afaka mitsipaka an'izany ianao, kanefa ny fandavanao de fahaverezana mandrakizay. Tena manana fahafana andray na andany zany ny olona rehetra. Ary na de mandaa zany fitiavana zany aza ny olona sasany de mbola tia azy ireo hatrany Andriamanitra. Izao manko no ambarany amin'ny olony ao amin'ny Jeremia 1:7. Jeremia 1:7 vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no nampaharetako famindrapo ho anao. Sika olombelona, raha tia de misy fetrany ihany. Za mahafantatra olona anankiray zay, fa rehefa mafampana eo ny fony, rehefa taitaitra eo ny sainy, tiany daholo ny olona rehetra. Afaka tapa-bolana, afaka 2 volana, afaka 3 volana, tsy maharitra herintaona akory de tonga ngidragidra. Zany ny fitiavandra olombelona. Fa Andriamanitra kosa dia fitiavana mandrakizay no nitiavany asy ianao. Tsapanao ve zany? Fampianarana verimberiny Baiboly ao amin'ireo boky hafa ao aminy ny hoe maritra mandrakizay izany fitiavan'Andriamanitra zany. Asaiko any ianao ijeriny Salamo 5:30 fa ahitanao an'izany ao amin'ny Salamo 5:30. Tsy mety ritre, tsy mety lany ny fitiavan'Andriamanitra, fa maharitra mandrakizay. Sarotra ho antsika ny atakatra an'izany satria mora matetika ny tsy ho tiany hafa amintsika zay mora miovaova sika olombelona. Fa amin'Andriamanitra tsy mba miova izy, ny fitiavany de mandrakizay. Raha ohatra ka azony tsirairay atao anefa ny mianatra ny fanandramana momba ny mazava misy marina zany fitiavana zany, zany hoe manandrana manokana ny fitiavan'Andriamanitra, anahoana re ny fahasamihafan'ny fomba fiainantsika sy ny fitondrantsika ny hafa? Zay le matetika teneniko hoe tadidio fa Andriamanitra tiantsika, de manoloana an'izany tokony ho mateo ty ireo olona zay ankalaintsika ihany koa. Tokony ho tiantsika ihany koa hiezaka isika hitady an'izay fitiavana avy amin'Andriamanitra zay, mba hitiavantsika an'ireo izay olona mankahala sy tsy tiantsika reo. Mety ho vitantsika ve zany? Fianarana ny fiainana, ary eo ambany fahasavan'Andriamanitra de ho vitanao zany raha manaiky ho amboarin'i Jesosy ianao. Fitiavana mandrakizay no nitiavan'Andriamanitra atsika, satria ny fitiavan'Andriamanitra dia mandrakizay. Mankasitraka ny teknisianina Nartina nampita ny feo ho any amintsika, ary manome fotoananao indray aho ho amin'ny manaraka. Tadidio fa Andriamanitra de tia antsika amin'ny fitiavana mandrakizay, de mba andao sika hifankaty na de amin'ireo fahavalontsika ary. Hatreo ny fiarako aminao, mametraka amin'ny mandra-piona, mandra-pitafa aminao ny namanao Richard Andrenjatovo. Veloma tompoko. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokariny ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary 420 ora finaritra ho anao ny AWR